Nolavy fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana androany ny lalàna laharana fa 524 momba ny vondrom-paritra manana sata manokana. Arak'izany na dia niteraka resabe sy fanehoan-kevitra samihafa aza ity lalàna ity dia ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana no nanapaka androany fa tsy totosa indray izany ny fizarazarana n'Antananarivo commune enina. Raha ny fanazavana nomen'ny fitsarana avy momba lalam-pandroenana raha nijerena amin'ny firaketana tsoratra tamin'ny alarobia 1 janoary 2024 tamin'ny fotoana nandaniana ity lalàna momba ny vondrom-paritra manana sata manokana ity teny amin'ny antenimieram-pirenena dia tsy nahazo ny maro anisa izany. Raha tsy haivina marina tokoa dia nivoaka ny solombavambahoaka Timma sy ny Mapara tamin'io fotoana io fa tsy nandany io lalàna io izay voalaza tetsy ambony. Ankoatra izay, raha jerena ny andinin'ny 720 ao amin'ny lalam-pandroenana dia karazany roa ihany ny commune dia ny commune Andrenivohitra sy commune Ambanivohitra ary voalaza fa fototry ny vondrom-paritra ny commune ka dia tsy ekena ny fizarana ny commune ho vondrom-paritra maromaro mahaleo teny. Noho izany dia tsy mety ihany koa ny fizarana ny commune Andrenivohitra ho commune Andrenivohitra maromaro mahaleo teny.